Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more, and I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what. Alléluia. Ampifaliana mitiafantsika mafy ho an'ilay tompontompo sy mpanjakapanjaka. Faly be mahita anao androany. Asa ianao raha faly koa mahita anao androany. Asa ianao raha faly koa mahita ny olo akaikinao androany. Tonoy ny fiadanan'i Jesosy ny olo akaikinao androany. Fiadanan'i Jesosy aminao manokana hoe azadiny ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa niteny Andriamanitra tsy maintsy mahatanteraka izy. Andriamanitra tsy manao vazivaziny amin'ny teniny, fa matoy izy mamoaka zavatra ao anatin'ny vavany dia efa nisainitsaininy ary indrindra efa miazakazaka mankany amin'ny fahatanterahany zany eo amin'ny fiainanao. Amen. Zoma manokana izay inoko fa irin'Andriamanitra noloranao ny mihoatra noho izay rehetra efa nomenao azy hatramin'izay. Maninona moa raha ataontsika hafa kely ty zoma ty? Ny tena mahafa amin'ny fotoana anankiray dia izao ny alehibe amin'ny fanolorany tenanao an'Andriamanitra. Atolory mihoatra foana, mihoatra isan'andro isan'andro, mihoatra noho ny tamin'ny latsinainy, mihoatra noho ny tamin'ny lakamisy omaly, ataovy mihoatra noho n'izany ny fanoloran-tenanao ho an'i Jesosy androany. Sokafy ny sofinao, sokafy ny fonao, sokafy ny mombanao, ampaneky eo sahady na mbola tsy renao akory arany hoe inona ny tian'Andriamanitra nongavany amin'ny fiainanao. Ampaneky eo sahady ny ao am-ponao hoe izay tenenin'i Jesosy eo dia izay ny tena mety amiko indrindra. Izay ny tena fandresena. Ny tena fandresena dia izao. Romaina 8:37 dia izao manoatra no mmpandresitsika miaraka amin'ny Jesosy. Ary tsy hoe tsy maintsy miaditsika vao hita hoe mpandresy. Fa ny fandresena dia efa noentin'i Jesosy ary efa nomeny antsika tsirairay avy. Ny anjarako sy ny anjaranao dia mandray an'izay ao amin'ny Jesosy ary manamarina na manisy soniany izany fahatanteran'izany amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Amen. Ataontsika hitsangana hanao ny fitsangana mpandresitsika. Alleluia. Izany hoe tsy mikaratoratoka fa mpifaliana amin'ny anaratra. Hitanao rehefa ny olona rehefa mandresy dia faly izy. Ny fony ny faly voalohany. Amen. Alleluia. Fa tsy ny volo mibangony voalohany. Alleluia. Salamo fa 7:20
novakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Salamo 67 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Novakitsika ao aorianany vavaka. Fa raha sitraka ao dia aoko vonona ny ten'Andriamanitra. Salamo 67 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Vavakatsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tompony amin'ity andro tsara be izay omenao anay ity Andriamanitra. Satria ny andro rehetra izay misy anao Andriamanitra, izay anjakanao, izay amelanay anjakanao Jesosy, dia tsy maintsy manahaka anao. Tsara ty andro ty Andriamanitra, satria anao mpanjaka anay. Misaotra ny amin'ny fitahiam-panahy, aleloia. Misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny fanokafana lalana, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fahitam-pity. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny famelanao anay hiaina ao anatin'izany hoe mila miankina aminao zany amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy satria zahanao toetra koa izahay Andriamanitra indraindray. Satria tianao hita, tianao ho tsapanay hoe mila mandroso koa izahay Jesosy ny amin'ny fanarahana anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny toerana izay mbola ahafahanay indray miaraka. Misaotra Jesosy tamin'iny 2022 iny fa afaka nampiasa an'ity toerana ity foana izahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny courant mandeha, aleloia. Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao anay Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fampitana maro samihafa Andriamanitra, ny amin'ny tambazotra tserasera maro samihafa. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny, tsy oriteny mihitsy ianao Andriamanitra, teneninao foana izahay. Ary misaotra Andriamanitra fa namboarinao koa ny fonay, tsy leo tenenina izahay, tsy leo ampianarina izahay, satria tia handroso izahay rehetra Jesosy. Tia hanahaka anao izahay Jesosy. Tia hoany aminao izay Andriamanitra. Tia hikambana aminao izay Jesosy. Tia hiray aminao izay Andriamanitra. Dia ankehitriny Jesosy, sokafany amin'ny tanatana be ny fonay Andriamanitra, hidiran'ny fahazavana avy any aminao. Ahafahanao manazava hatrany amin'ny takotakony eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Satria ny tena marina Jesosy, tsy tiana hisy aloka eo amin'ny fiainanay, fa tiana hisy sehoninao voninahitra ny anaranao, mba ahafahan'ny hafa manodidina anay rehetra miazakazaka dia manaraka anao sy mangetahita ny fahatsaranao Andriamanitra. Jesosy eo, Jesosy mba tiana koa ny ankohonanay mba hiteny aminay hoe mba mangetahita ohatran'izany koa, mba mila an'izany koa. Ny tokantranonay koa mba tianay ho feno an'izany, fanatrehanao izany Andriamanitra. Feno fiainana, ny any am-pianarana, ny any am-piasana, ny namana, ny raitapo, ny zandry, ny zoko, ny vady. Jesosy aoka hiaina n'izany fanatrehanao izany foana amin'ny fotoana rehetra. Jesosy aoka izany fiarahanay aminao izany Andriamanitra, tsy eo amin'ny fotoana sy ny toerana izay mety ny hiomananay Andriamanitra, fa naiza andehananay Jesosy dia hoe foana ianao, satria amin'ny fotoana rehetra dia vonina ny fonay Andriamanitra. Raha maka ny teninao izay Andriamanitra dia tarindra izay fany masina, satria rehefa tsy misy fany masina manazava anay, tsisy azonay ary tsisy takatray, fa ilainay loatra ianao fany masina anazava, ampianatra, anilo, ananatra anay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Vakitsika ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 67 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Raha sitraka ao dia asaiko mihitsy ianao tena hiaraka maka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny hamindra fo aminay sy hitanay, ampamirapiratra ny tavany aminay eny izy, mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny tsentilisa rehetra. Hideranao ny firenena Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hioby ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenena Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, mitahantsika Andriamanitra dia anjemantsika. Mitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazahantany rehetra. Amen. Miatomboka eo amintsika zanak'Andriamanitra ny fatahorana an'Andriamanitra. Miatomboka eo amiko ny fanehoana ny fatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano izay misy ahy. Ary miatomboka eo aminao izay tonga androany sy manatrika sy manaraka amin'izao fotoana izao, ny fiandohan'ny fatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano sy amin'ny toerana izay misy anao. Andoantsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hangataka tolotsaina avy amin'ny fany masina, hangataka ny fitariana fany masina sy ny fahendrena avy amin'ny fany masina, mba ahafahantsika manana fiainana feno fatahorana an'Andriamanitra foana. Hivavaka tsika ary Jesosy androany dia mivavaka sy Andriamanitra. Aoka ny fiainana Andriamanitra ho fiainana feno fanajana anao Andriamanitra, ho fiainana feno fatahorana anao amin'ny fotoana rehetra, ho fiainana feno fisaintsainana ny aminao amin'ny fotoana rehetra,
ho fiainana feno fandiniana ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Aleloia. Aoka tsy hanery ny hafa izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay eritreretina sy tiany hatongavana eo amin'ny fiainam-panahin'ny hafa. Fa aoka izay Jesosy anao tahaka anao, aneo ohatra tsara, ohatra mampangetaeta ny olona n'Andriamanitra, ohatra mahatonga ny olona te hirehitra ho an' Jesosy. Aoka ny fisianay Andriamanitra tena anambara ny fahatsaranao isan'andro, tsy amin'ny alalan'ny fitoriteny izay ataonay na mety hoe filazana tenin'Andriamanitra eo am-bavanay Andriamanitra, fa aoka ny fitondrantenanay Andriamanitra ahatonga ny olona angetahetanao hatrany. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka avin'ina masina mandrakizay, no naovanay zavavaka izany dia aoko tanteraka aminay Jesosy araka ny sitraponao. Amen. Dao tsika tehaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Manaja anao zay Jesosy, faly tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy fa ianao ilay miasa eo amin'ny fiainanay isan'andro amin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Androany izay Tompo tonga eto hanaja anao indray, ity anao, hianatra iaino ny sitraponao ary hampiatra an'izany eo fiainanay. Jesosy asandratra eny aminao ny tananay, ny fonay, ny fisainanay, ny mombanay rehetra androany. Satria azo tsapay tanana fa ianao no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izahay Jesosy no miovaova. Ie tamin'ny 2022 izay mety nanao voateo anatrehanao, mety nisy raha araka ireny, kanefa tsy nanova ny sitraponao amin'ny androany, dia fananganana indray. Misaotra fa ianao manome anay chance foana Jesosy, ahafahanay manintsy ny lalana eo anatrehanao. Androany izay dia te hity anao fotsiny, te hisaotra anao, tsy ao amin'ny saina ihany, tsy ao amin'ny teny ihany Jesosy, fa ny fanahinay no indro asandratray, ilazanay ny fitiavanay anao. Na mety azonay izay ny rinay sy ny kasainay tamin'iny taon'iny Jesosy na tsy, ny zavatra fantatray dia izao, tsy miova ny fitiavanao anay, ary ny fitiavanao, ny fitondranao Jesosy no tsara indrindra ho anay. Saotra Jesosy, tonga soa eto ianao fanahy masina, tonga soa eto ianao Jesosy. Saotra Jesosy, tiako ianao Tompo, tsy mba mahafoy ahy famindramponao, ny tananao ny miazona. Daw iray tsika tiako ianao Tompo, tiako ianao Tompo, tsy mba mahafoy ahy famindramponao, ny tananao miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io, miraiky ny hatsaranao. Natoky anao teo amin'ny fiainako, asianao ahy fa tsara loatra, isaky ny miainao. Jesosy io, miraiky ny hatsaranao. Natoky anao teo amin'ny fiainako, natoky anao teo amin'ny fiainako,
Tundai mamakia, tundai mamakia fu, anatialinas, agaiai indijanao, fanatufianao nuraiku, sisakais aku, tisosio, miraiku niataranao. Sotra Jesosy tamin'ny fotoana rehetra, tamin'ny fiarovanao rehetra, tamin'ny famatsianao anay Andriamanitra, ny amin'ny herin'ny fanamasinao izay tsy manaiky fa miady ho anay isan'andro, mba hanananay fiainana tsara ao aminao. Jesosy misaotra ny amin'ny teny rehetra, ny amin'ny révélation rehetra nalefanao tamin'ny alalan'ny mpanomponao Tompo. Misaotra fa ianao Jesosy maneho foana isan'andro fa fitiavana mandrakizay mitiavanao anay, ary izany mampaharetanao famindrapo aminay. Misaotra Jesosy tamin'ireny rehetra ireny. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra mety nirinay nefa tsy nety tamin'ny fiainanay dia ianao no nijoro nanakana, satria ianao Tompo ny mahatsara anay no sainao. Misaotra Jesosy ny amin'ny programanao rehetra, ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny hery, ny amin'ny tanjaka, ny amin'ny fahasalamana. Eny Jesosy na ny amin'ny tsy fahasalamana koa ary dia isaoranay ianao androany. Aoko feno fisaorana ny vavanao amin'izao fotoana izao, sakafo ny vavanao. Aoko ianao feno fisaorana sy fankasitrahana androany. Halleluja, halleluja. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaorana Jehovah ary fanahy koa laza misy adinonao ny fitahiny rehetra.
natoky anao teo amin'ny fiainana. Nasaonao anay fa tianao loatra izay. Ninona mbolo avinay Jesosy io. Hoirainay fa tsara indrindra ianao. Ataontsika ary tena natoky anao teo amin'ny fiainako. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Nasaonao ay fa tsara isakiny miainao Jesosy io. Hoiraiko ny hatsaranao. Dao veritsika mifontsika rehetra ihany hoe natoky anao teo amin'ny fiainana. Teo amin'ny fiainako. Aokotsika metraka ao am-potsika androany fa tsy tokony miady amin'ny fiainana isika, tsy tokony miady aman'olona isika, fa raha hiady tsika dia hiady ny ady tsara ny finoana. Aoka hitafy an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra, fa ho avy ny fotoana anankiray niza mino niza tsy mino an'izany dia voasoratra amin'ny teny fa hiverina eny amin'ny rao an-landro Jesosy. Ampakatra ireo izay tia azy. Tsy ny rehetra no ampakariny fa izay tia azy. Aoka androany ianao hanapa-kevitra. Izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia hintsana androany. Aza hindrasana fotoana, aza moronana excuse zany, fa androany. Tiry ty dia tiry anankiray ty dia nisy fotoana ela be tsy hafahany, tsy nafahana loatra ny razy satria nisy tahotra tao anaty hoe ahoana ny asahiana. Mety devoly mihitsy ilay miteny ahoana ny asahiana ao miteny hoe rehefa hiveriny Jesosy dia isan'izany ianao. Tena feno tahotra hoe tsy iran'izany satria ahoana moa ny hamaritana. Fa nivangiany Jesosy tamin'iny taona lasa iny dia izao ny nambarany hoe ho an'izay olona tsy mikatsaka an'izany, tsy mitady an'izany isan'andro dia tsy ho sahy ilaza an'izany hoe ahita an'i Jesosy. Fa raha ianao kosa tena tahaka ny Paoly izay milaza hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana. Raha tena niraisinao ho fifaliana ho anao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy mety ho anao tsony, makany amin'ny lalan-tery ianao makany an-danitra. Ka tiako ny hanainga anao androany hoe sainy foana fa ny androm-pisitsika dia ny hoany amin'i Jesosy. Ny ananantsika an'i Jesosy isan'andro san'andro mandrakizay. Ho avy izany andro izany, tena ho avy izany andro izany.
Sahy ianao manao dingana androany fa hoany amin'izany lalana izany. Anankiroa ihany ny lalana fidio ny fiainana ozy Jesosy. Ndao tsika hisafidy ny fiainana androany. Safidy ianao zay Jesosy. Hiandry ho isan'ireo virjiny endry izahay Jesosy. Nitahiry ny solika avita izy. Tsy hanao adaladala intsony amin'ny fiainam-pananay Jesosy fa hijoro anao eny na tsy tompo fa izay matimaty kosa hoy ny tenao dia aloha ny vavanao Jesosy. Ampirehetra izay androany. Raha tsapanao fa marefirefy anao androany dia manaova vavaka. Ampirehetra ho Jesosy. Fa za dia tsy maintsy mahita anao. Za dia tsy maintsy manjavona miaraka aminao. Rehefa tonga ianao hiverina hampakatra ireo izay nividinao dia za Jesosy isan'izany. Satria fantatro fa nisoratanao boky ny fiainana ny anarako. Ary izay soratanao dia tsisy afaka ny hamafan'izany. Ianao tompo hitsenan'ireo olona rehetra izay tena tianao. Aoko marina amin'ny fiainanay izany Jesosy. Halleluja.
izany ao sy ireo teny fikasana fianonanao fitoeran'loay ho sambatra mandrakizay veritsika ny mino ao mino ao fiveriny anao hitondra eo anilanao amin izay fotoana izay hitsahatra ny alahelo-ko mino izany ao sy ireo teny fikasana fianonanao fitoeran'loay ho sambatra mandrakizay mino ao fiveriny anao hitondra eo anilanao amin izay fotoana izay hitsahatra ny alahelo-ko Tiandriko ny fotoana ampakaranao azy Jesosy anaovanao hitovy endrika aminao Andriamanitra indray mpimaso dia ho tanteraka aminay tsirairay avy ilay teninao manao hoe fafana ny ranomasy rehetra ary tsisy fahafatesana intsony dia ilaza ianao zanaka midira amin'ny fifaliany tomponao tsy andronay izany andro zany Jesosy ka tsana isan'andro isisika isan'andro izay tiandriko 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 ireo mafiana sandrarony amin'andro tananao dia lazao tiandriko Sambata mandakizai daotsika ilomany foana anatin'ny fitiavan'i Jesosy aoka tsy ho amitahotra ny atanteraka ny fankatoavantsika fa raha mbola tahotra ny overy ny ankatoavantsika an'Andriamanitra dia mbola andevontsika fa tsy zanaka fa ny zanaka manao izay tiany ray raha toka izay foana no ao anatintsika isan'andro sao dia very anompo an'Andriamanitra sao dia very dia disontsika fa aoka hitony fity amin'Andriamanitra isika dia ho tiantsika ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ho alantsika ny ota ho alantsika ny lainga ho alantsika ny lolo-po fa ho tiantsika ny manahaka an'i Jesosy isan'andro aoka hanahaka ny fitiavanao izay Jesosy
ilay fitiavanao mamela heloka. Rehefa miteny ianao Jesosy impiry izay no tokony hamela, dia hoy ny teninao hoe mividim-polo isan'andro. Jesosy sombiny amin'ny toetranao fotsiny izany. Fa ny irianay Jesosy teny hanahafanay tanteraka anao. Androany aoka ny fitiavanao, ny fanahinao no hamangy anay sy hampianatra anay ilay tena maizy anao androany. Saotra ny amin'ny maizy anao rehetra Tompo. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que je trouve en j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne sais si l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai. Tu me faisais d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai souvent condamné, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout la
Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui. Et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Aza mitady lala kafa intsony safidio ny lalana tokana Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Izy ilay miato antsika, izy ilay manana lalana ho antsika. Tompo andeha amin'ny lalanao zay androany, isafidy izay Jesosy, manomboka izao taona vaovao izao. Tsy amin'ny fieveranay fa mampamety anay Jesosy, fa ao amin'ny fieveranao fa mampamety anay. Ie mety angidy, misy fotoana mety mampilatsaka ny ranomasonay, fa zao Jesosy safidy ho ao amin'ny lalanao zay, satria fantatray fa sanatria aminao ny anary anay. Ho ao amin'ny lalanao zay, amin'ny fifaliana no anekenay an'izany Jesosy, no anekenay sahady fa ho ao amin'ny sitraponao zay. Sotra Jesosy fa na misy ara-vavahady mikatona anankiray, tsisy masakana ny tananao rehefa hiasa ianao, ary ianao dia tsy maintsy miasa amin'ny olona zay tianao, satria teninao zany. Ianao no miteny hoe tiavo amin'ny fonao rehetra, dia hiambina ny lalanao izany. Alléluia. Misy lalana zay no maninimuay, nasarotra ny zava-misy manao lalano izy, fizinomita tanany fiainako. Okifalinao ka isanandro faliao, fizianomana tsika rehetra mpotsika rehetra. Misy lalana zay no maninimuay, nasarotra ny zava-misy manao lalana izy, fizinomita
ianao nurai Jesús yo mandakizai to keep you novina oh nambulia now Jesus nambulia now Jesus mandakizai to keep you now Zay eo an-tanan Jesosy mifandresena aoka izy iorakoraka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Mandroso avy hatrany hitra avy hatrany amin'ny fijona mavolombelontsika mahazo toerana tompoko azafady. Ny tompoko voninahitra an'Andriamanitra tonga pastera sy mamarinika izy. Nisy fanapa-kevitra niraisy ny mpampiasa zany tamin'ny herintaona dia somary sady nahelana no tezitra kely hoe raha tsory zany dia nidinganiny zareo tamin'ny fanapa-kevitra. Raha ny lalany tokony an'ilay fanapa-kevitra dia tokony mandalo amiko ilay izy dia zaho mampafantatra azy an'ilay olona sy antefany. Dia kakabe dia zako tamin'ny vadiko hoe trano tsy tiako azy ny zavatra zany dia aleo koa rangahy izay lalany ihany lalany. Dia tsy andro raha mihitsy dia androany tana Tobila efa zoma moa misy an'ilay afatsy pasteur Jean-François Gaute dia za fa elana nanaraka azy dia zay mihitsy ny lesona tao hoe azo mandeha alohan'ny fanamasina. Dia gaga be zany ahoana koa ary zany. Dia androany nandeha niasa
dia tany amin'ny lalana aleoko nanaraka moa vadiko zany dia niantso any le lehibe eto toerana io aiza ianao afaka miona ve androany tamin'ny 12 sasany teo za miraika 12 ny ekotena tamena iny amin'ny rovo izy mety anao sa amin'ny 12 dia aloha 12 dia nanatona azy dia inona moa nanatonako tany fa ty izy ny avy ndray ny contranao vaovao za zany efa nitaopoko efa leo aoka izay fa sy makamo be koa zany voakity kely ampo dia zatra nafinaritra tonga teto ny hira rehetra vo nanomboka ny hira taty botokely ny hira tato mihaja kosa ny hira natao anaty olona izy eo foana Andriamanitra tsy mila mijoro foana zany e ina mety zavatra mety mandratra amin'ny fo anatin'le hoe anao efa ela ny asa fa tsara Jesosy. Alleluia. Sotra fanamasina amin'ny fampijoro lalandava makasitrika n'ireo zana rehetrarehetra koa. Sotra tompoko thank Jesosy. Tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy Kristo. Ho an'i Jesosy irery nijoroako vavolombelona eto tamin'ny sabotsy hariva raha andehoana amin'ny hôpitaly zany zay zokinay dia teo Andrahary teo nandeha avy naka lasantsy nandeha moto dia nijanona le bus na amin'ny lalana iray dia andeha amin'ny côté droite zany amin'ny lalana le bus dia nisy moto mafy be mihitsy nandeha avy any ariana avany nifoakanay dia nirodina indrolo aloha le moto dia nienjera ny anabaviko tao aoriana dia za koa nienjera dia naratra dia raha normal zany ohatrany hoe ianao rehefa misy sokotro zany dia tokony ho taitra fa za nitsahatra be mihitsy tatao anatiko dia tao anatin'izay nanontany an'i Jesosy hoe Jesosy inona ny tokony atao dia raha ny rariny zany dia nahazo rariny amin'ny lalànan'ny code de la route fa henoko mihitsy tato anatiko tato hoe inona le vo anatinao dia izay avoaka dia tonga dia nanatona le rangahy nitondra moto moa dia azafady ozy izy fa za mihitsy ny dizy dia non tsy maninona hoa fa mahazo mandeha anao dia tahian Jesosy fa ianao tsy naninona avy eo dia za ozy izy tsy naninona nanao to manaraitra be dia tsy maninona io fa zay dia tamin'ody moa dia nanontaniako Jesosy inona raha Jesosy ny antony zany hoe mafahoana ary dia tonga tany an-trano dia za moa tia moto be dia tia kiraro sy ny ohatry zany dia tena nahagaga anazy zany fa tena ohatrany hoe misy fotoana tiako ohatrany hoe mihoatra le fitiavana le moto fa dia tena henoko dia ohatrany hoe lasa ohatrany izy feo mihitsy ny tena hoe hitanao ozy izy le tianao ray naingy namono anao dia le tianao ray ozy izy mety potika satria tena potika trika be mihitsy le kiraroko fotsy be faran'izay ohatrany hoe tiako dia voninahitra an' Jesosy fa ny zavatra rehetra zany afaka miseho fa hoe ompelan-tanan'i Jesosy ny antsika dia voninahitra an' Jesosy fa le tianao no miaro anao dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy sady andraiky mpanompon'Andriamanitra manasa antsika hitsangana dao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Alleluia. Dao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy dao tsika hiteny amin'ny tompo hoe fiainako ny momba rehetra Andriamanitra dia fantatro feom-pelantananao tsy misy na inona na inona na finiavana na zotom-po na fahamendrehana zay rehetra hitanao eo amin'ny fiainako dia tsisy avy amiko fa avy aminao tompo reny zavatra tsy tanteraky reny za fa le mendrika rehetra kosa ianao reny mandrakizay makasitraka ny amin'ny fitondranao ny amin'ny fiaretanao ny amin'ny fomba tsy takatry ny saina anamarinanao ny teninao sy ny fomba ijoroanao eloavanao lalina anay mandrakariva amin'ny fotoana rehetra misy fotoana zay indraindray ny olona manary anay manadino anay fa ny fotoana ohatra ny atsapahanay tena fa mandrery zahay mbola eo ny tananao Andriamanitra naiza ninona tsapanay fa raha mbola ianao tsy ho kivy mandrakizay zay misaotra satria ianao rery
ianao relona izy atrehetrzay ko mandrakizay lay tsy miova fa mitoetro mahatoky amin'ny fotoana rehetra jesosy makasitraka ny amin'ny fanapaha-kevitrao ny amin'ny fitondranao ny amin'ny bitsika tianao mangina lalina ny fonjanakao tsirairay avy atateraka ny amin'ilay fiovam-pomendrika ifanaraka amin'ny sitraponao fa indraindray zay mandeha amin'ny fahazarana tsy mahatsapa-tena kory hoe tsy mety mampatsiahy renay mandrakariva ny fanainao masina mitantana anay mitondra anay ary mampitsoro anay amin'ny fotoana rehetra fa ny zavatra azonay antoka manoatra no mipandresay amin'izany rehetra zany makasitraka ny amin'ny fitondranao fanovam-piainana vaovao ao anatinay nananay fahatsapana feo amin'ny fiainanay foana ianao avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo ny amin'ny fitsona vavolombelona ny amin'ny fanamboarana ny amin'ny drafitra sy planina anovana toe-po ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misaotra anao zay rahay fa zany rehetra zany ny eno ny sofinay dia manambara sy maneho fa ambony lavitra aminao ny fiovam-ponay mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ataonay fatiatoka ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hisandratan'i Kristy eo amin'ny fiainanay mandrakizay miamboninahitra mandrakizay neny anaranao misy sandrata tompo manao ny voninahitra mandrakizay mitenena aminay no any ariva manambarany sitraponao amin'ny fiainanay no any ariva manao ny voninahitra mandrakizay amen dia amen ndao tsika ity an-tanina mafy beo atompo mahazo toerana tompo miarabantsika tratry ny taom-baovao indray androany ariva e ndao ity an-tanina mafy beo an'Andriamanitra faly be mahita nareo tsirairay avy amin'ity taom-baovao ity ny fifarana taona antsika moa zara roa kely tamin'ity taona ity fa androany mihaonitsika velona trapamonjena mety mafy ny ritma fa mien'Andriamanitra tanjaka tsika amen tsy fitsangatsanganana na le tany ivelana fa tena asan'Andriamanitra andro amanalina fa isorana ny tompo ny mitanjaka sery omen'Andriamanitra mbola afaka mijoro ohatr'izao eto anivonareo androany ho voninahitry ny anarany ndao tsika ity an-tanina mafy be ho an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo tsy manadino anareo zay fiomponay foanareo isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra dia matsiaro anareo amin'ny fivavahanay koa zay eo anatrehan'i Jesosy Kristy Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika anao ny tondratsika eo anatin'ny fotoana foy ny asarobidy ny fanambarana ny amin'i Jesosy ny révélation momba ny Jesosy ny tenin'Andriamanitra dia manondro an'i Jesosy rehefa tsy manambara ny amin'i Jesosy ny teny dia tsy mitondra fiainana Jesosy ny teny azana dinionareo ozy izy ny soratra masina satria heverinareo fa ao ny azahoanareo fiainana nefa ozy izy reny dia manambara no zany ny olona anankiray tsy afaka hiaina tsy sitraka ny fiainan'Andriamanitra ao aminy raha tsy manana fanambarana marina ny amin'i Jesosy zay no mahatsara ny fijoroantsika amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra mba tonga antsika tsy handeha amin'ny anganonganom-piainana mety hafinaritra ny sofintsika ampientanentana antsika nefa tsy hitondra antsika ho any an-danitra tsy hitondra antsika ho ao amin'Andriamanitra mandao ny arivo tezara amintsika ao anatin'ny fotoana foy ny asarobidiny zany fanambarana ny amin'i Jesosy izany Jaona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia iray aza tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra zao hita maso zao tsy hita maso ihany koa rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia tonga nofo ny teny atao hoe Jesosy amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo Jaona nanambara sy naneho tamintsika fa Jesosy dia Andriamanitra lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany tonga nofo niara-nonona tamintsika hita maso niaraka tamintsika teto ambonin'ny tany 2000 taona lasa zay raha ny nataon'ny olombelona dia raha vasom-potika ny fiainan'ny olona maha olombelona azy noho ny fahotana satria masin'Andriamanitra fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga naka ny endriky ny olona Andriamanitra tonga nofo Andriamanitra nalainy tamin'ny tena ny fahadisoantsika rehetra mba hahafahany mamonjy antsika hiala sy hanaisitra antsika tsy ho mizoga amin'ny fahotana ho afaka amin'izany
nanjarina azy vahana ny toerana tao anatin'ny famindrapon'andriamanitra lay toerana isehoantsika hitovy endrika aminy afa-tsika misitraka famelan-keloko avy amin'andriamanitra sy fanantenana iaina sy verina ao amin'ny sitrapon'andriamanitra indray zay no mahatonga ny apôstôly paoly milaza ao amin'ny timoty voalohany bokyny timoty voalohany toko fahatelo andiny fahinambiny folo amin'ny anaran' jesosy hoy izy ny tenin'andriamanitra hoe ary hiara-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toepana araka an'andriamanitra dia ilay nasoa teo amin'ny nofo no amarinina tao amin'ny fanahy hitan'ny anjely nitoriana tany amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra naseho teo amin'ny nofo ny fahafenon'andriamanitra rehetra tamin'ny fotoana natongavan'i Jesosy ny nofo teto ambonin'ny tany zay ilay natsoina hoe Emmanuel na koa raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra tsika tsy afaka mianatra hoe iza Andriamanitra satria tsika eto ambonin'ny tany tsy afaka kany an-danitra aloha fa Andriamanitra ny tsy maintsy midina maneho ny tenany amintsika ny olona raha manao ezaka avy amin'ny tenany alalan'Andriamanitra dia zay ny atao hoe religion na fombafomba mpivavahana olona mitady fomba avy aminy hikatsahana an'Andriamanitra mba ahalalany an'Andriamanitra bebe kokoa raha jerentsika ny Genesis toko araiky ambin'ny folo efa nizaraiko io mikasika momba ny Babela niezaka ny olona nanao zay fomba rehetra hievitena ny fahatezerin'Andriamanitra fa ndrao hisafidrano indray nanangana tilikambo avo be ny olona atao hoe Babela tena ohatrany hoe trano avo be mihitsy le izy dia ireo le endrika naneon'Andriamanitra ny endrika ny fidinan'Andriamanitra hitelo teto ambonin'ny tany nidina voalohany Andriamanitra amin'ny Genesis toko araiky ambin'ny folo tao rehefa niala teo amin'ny olona izy tao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa rehefa niodina ny olona dia nanomboka nidin'Andriamanitra ina nidinan'Andriamanitra voalohany hikororoka ny fitenin'ny olona rehefa manao zay fomba avy amin'ny olona hialana ny loza zay mety hoe atahorany fifanataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny safidrano zany dia matahotra ny olona satria hitan'ny olombelona fa mihamafana ny fiodinany miratsy ny olona dia miala ilan'ny olombelona hanao zay fomba avy aminy hialana ny famaizan'Andriamanitra ny fihetsiketsehana rehetra ivelany ataontsika na tsara na ratsy ezaka avy aty amintsika tsy misy communion amin'Andriamanitra dia fahaverezana nefa rano ahoana moa betsaka manao fanompoana ho toy ny tilikambon'ny Babela miasa fatratra mitory-teny manao ny asan'Andriamanitra be nefa tsy mety mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampandefitra n'Andriamanitra na asa fanompoana aza ny ataonao dia tilikambon'ny Babela fotsiny tianao ampiononana ny sainao sy ny fomam-panahinao le izy hialana amin'ny fahatezeranao azy amin'Andriamanitra dia miteny tsara lavitra mihoatra no ny fanompoana tsara ny toe-po tsara fiombonana aminy rehefa hitan'Andriamanitra fa niodina ny olona nidina izy nikoroka ny fitenin'ny olona dia tadidio fa tsy mifankahazo fomba fitenin'ny olona ary rehefa tsy mifankahazo fomba fitenin'ny olona dia rava le projet tiana hotohizana aomby any amin'ilay tao hoe succès faratapony izay veran'ny olona azy zany hoe ny fidin'Andriamanitra voalohany zany anitsin'ny olona mba ampitodika ny sain'ny olona hiverina amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programany dia hitantsika ihany koa fa tsy nijanona hatreo Andriamanitra nidina ho an'ny olombelona indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Abrahama ary teo no nanomboka indray ny famangin'Andriamanitra ny olona ho amin'ny tanjona manondro sy manambara ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy ho tonga nofo ilay teny tonga nofo teto ambonin'ny tany rehefa nidin'Andriamanitra dia izy nanambara ny tenany tamin'ny olona sy ny so tamin'ny olona ary izy ny manambara hoe iza moa izy zay tiany isehoana amintsika zay tiany anehoana ny maha izy azy eo amin'ny fiainantsika azahoantsika antoka ny planimpamonjena ananantsika fijoroana tsara tsy onoono fa arak'izay voalazan'ny soratra masina ny aminy tamin'ny nanehoany tenany teo amin'ny fiainantsika fony izy tety ambonin'ny tany 4 taona lasa zay dia nanomboka hatreo tsika tsy tompotrano ny ontsony nalova-tsofina fa afaka mifankahita amin'Andriamanitra mifanatrika ao amin'ny teniny amin'ny alalan'ny révélation na fanambarana zareo fa tamin'i Jesosy tonga nofo
niaraka tamin'ny mpianany teto tany dia niara nandeha isan'andro ry zareo, miara misakafo ry zareo, miaraka manatanteraka fanompona ry zareo isan'andro. Natra ny mpianany Jesosy, nampiofana ny mpianana izy. Betsaka ny ohatra tsara hitan'ny mpianatra tamin'izay zavatra nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Efa nampiasaina ny mpianatra mialohan'ny andro Pentekosta. Ary be dia be ireo vokatra ny verenan'ny mpianatra hoe efa namoaka dia mita amin'ny anaranao zay, nandemoniaza manaiky anay. Fosy Jesosy tsy mahazo mihetsika nareo ambaram-pamenonanareo ery atonga nareo vavolombeloko. Ny asa fanompona tsy miorina amin'ny fampiasan'Andriamanitra, fa ny asa fanompona miorina amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy nanontany ny mpianany, fa inona moa no lazain'ny olona momba ahy? Lazain'ny olona fa iza moa? Dia ozy izy ny sasany, Jeanina mpanao batisy, ny sasany Jeremia, ny sasany anankiray amin'ireo mpaminany. Teny aminao aho fa ny olona mandinga, ary ao anatin'ny fandinian'ny olona dia mahita ny asa fanompony Jesosy ry zareo, ohatra mahita ny Jeremia zany indraindray, dia indraindray ohatra mahita ny Jaona tampoka ara-paminaniana, ohatra mahita ny Elia koa, ary indraindray ohatra mahita ny anankiray amin'ireo mpaminany rehetra voatanisa tao amin'ny testamenta taloha. Rehefa hita maso ny fisehoan'i Jesosy amin'izay fomba tian'ny olona hitsarana azy, dia teo amin'ny asa sy ny fisehoany tamin'izay etsik'Andriamanitra, tahaka ireo mpaminany tany aloha ny nandraisan'ny olona lesona anambarana ny momba an'i Jesosy. Zany hoe raha adika, ny fahafenoan'ireo mpaminany rehetra nitambatra sy ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anaty Baiboly dia hita soratra teo amin'ny fanompon'i Jesosy avokoa. Zay no mahatonga an'i Jesosy tsy niavaka tao anatina fampiasana manokana, fa naseho tamin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha dika zany dia zao ny olombelona rehetra izay tao hoe mpaminan'Andriamanitra no nampiasain'Andriamanitra teto ambonin'ny tany tamin'ireo endrika sy fatra samihafa izay nampiasan'Andriamanitra azy, dia naseho tamin'ny fahafenoana tsisikyanina tahaka ny fisehoan'ny fanompon'ireo nitambatra ny fisehoan'i Jesosy rery. Zareo fa nandray Jesosy dia mihetsika tahaka ny fahasoavana atao amin'ny Jeremia mpaminany zany amin'ny fahasahiana sy fahasari-piaro miatika na mpanapaka io na olon-tsotra io tena mijoro ao fahasahiana izy. Nandray izy ohatra ny Elia zany amin'ny fananganana maty. Maro ny tsara sy miresaka momba an'i Jesosy arak'izay hitany zay fandresen-dahatry ny olona tsirairay avy mifanaraka amin'izay fomba ahitany sy tsarany azy avy ety ivelany. Fa hoy Jesosy, oke tsy mampaninona, fa zao kosa no tiako lazaina hoy Jesosy, za mba te hanontany anareo hoe iza moa? Nangina ny mpianatra rehetra, fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Simona Petera, anankiray tao ireo mpianany mafana fo namaly azy hoe ianao ny Mesia, ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny fanambaran'ny Petera dia tsy avy aminy fa avy amin'ny fanamasina. Ahitantsika zao no Mateo 5:7-7. Jesosy mihitsy no laza tao anaty fanambarana fa zany fanambarana zany dia tsy avy amin'ny Petera fa avy amin'ny rainy, fa nandrainy zay ny an-danitra. Ary ao anatin'io teny io Jesosy dia nilaza ozy izy, sambatra ianao ozy izy ry Simona Barjona, sambatra ianao. Misy karazam-pahasambarana omeny révélation anao. Zay karazam-pahasambarana tsy hainy zavatra rehetra anananao fenoana. Ny atao hoe révélation dia etsiky ny fanamasina manokatra ny ao anatinao, ahalala zany hoe mifandray le fahatakarana sy le fahalalana amin'ny attitude. Zany hoe afaka miampita manetsika ny toe-ponao iova, iaina ny fahatsapan'Andriamanitra, ny fisokafanao ra-panambarana, ahalala azy bebe kokoa. Ahoana miseho an'izy? Tsy zavatra eto amin'izao tontolo izao zany mahasambatra anao feno. Tsy hoe rehefa vita ny mariazy nareo, tsy hoe rehefa niteraky nareo, tsy harena le izy, tsy ny filanao tanteraka eo amin'ny fiainana,
fa karaza-pahasambarana avy amin'ny fahalalana sy fanambarana marina ny amin'i Jesosy tahaka izay nandraisany Petera azy. Misy bonheur na fahasambarana tsy azo raha tsy miombona amin'i Jesosy ianao sy manana fanambarana manokana ny aminy. Tiako fantatsika fa sambatra ianao indraindray satria nomen'Andriamanitra zavatra. Fa mbola mihoatra lavitra noho izay fahasambarana mandalo vetivety izay, ilay fahasambarana omeny fahalalana tsara an'Andriamanitra anao. Rehefa mitonga fanambarana ao anatinao ilay teny, dia mitondra fahasambarana sy fiadanana. Tsisy idirany amin'ny zavatra mitranga ety ivelany. Hoy Jesosy tamin'i Petera, tsy olona tsy école théologique maneho aminao izany marina momba zany, fa ny fanahy ndraiky izay ny an-danitra. Tsy institut biblika ilay izy, tsy fampianarana baiboly, tsy sekoly baiboly, fa fanahy masina. Afaka ny miresaka ny momba an'i Jesosy ny olona, fa manana fanambarana manokana ny amin'i Jesosy ny olombitsy. Afaka ny karazan'olona be dia be mifanososo tamin'i Jesosy ianao. Anisan'indray tao amin'ireo ny mpianatra raika amby folo lahy naman'i Petera. Fa Petera no nisokatra dia nandray an'ilay fahasambarana manokana avy amin'Andriamanitra. Dia Jesosy, sambatra ianao ry Simona Barjona. Mila mahalala an'i Jesosy mihoatra noho ny hita maso isika ao amin'ny tontolo ara-panahy lalina. Satria ny fanambaranany amin'i Jesosy marina dia voarainao ao anaty intimité na fifandraisana lalina ara-pitiavana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Tsy école no andraisanao an'ilay izy, fa ny fanapahan-kevitrao iombona amin'i Jesosy no andraisanao an'ilay izy. Baiboly dia milaza amin'ny Jakoba 7:7-10 fa mifanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsisy anenenana ilay izy. Ny raiko no manambara izany taminao. Nanambara tamin'ny Petera izy zany fanambarana tsy takatry ny saina izany. Ary ny antony, rehefa faly be Jesosy, dia hoy izy amin'izay Jesosy tena afaka miroso amin'ny programa manaraka amin'izay tsika ry Petera. Mety amin'izay Jesosy zany efa tonga dia nisokatra voaozo izy Jesosy hoe matoa azony avy amin'ny raiko zany, zakany amin'izay ilay fanazavana. Hoy izy amin'izay Jesosy amin'izay, bon, afaka miroso manaraka amin'izay tsika efa elany sy tetenany izy ity. Fantatrao ilay tao hoe Mesia? Zao ilay izy. Ho fatany zanak'olona tolotra izy ijaly, mpanora-dalàna sy mifarisony an'olotra azy. Zay ilay tao hoe Mesia. Fa amin'ny andro fahatelo kosa hitsangana izy. Taovolo ny tanan'izay ty Andriandro any. Jereo a Matthieu 2:1-20 ka hatramin'ny 2:4-20. 2:4-20 ka hatramin'ny 2:4-20. Rehefa hitantsika io teny io, ary tsika vakina eo am-pilaminana, fa ozy izy ny ten'Andriamanitra. Hatramin'izany ozy izy, nanomboka hatreo amin'izay, natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka hampijalian'ny olona sy ny olona mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia hovonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina ny tanila, nanohina azy ny tanila kely ka ny teny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko. Tsy ho aminao, tsy ho aminao tokoa zany, zany hoe nitoeriny ilay zavatra lazain'i Jesosy. Taitra be Jesosy. Jesosy matoa nanafina an'ilay izy tsy tiany ho toerina. Mihaino tsara ve nareo? Fa zao ilay izy, vokatry ny fisokafa amin'ny Petera dia niroso Jesosy amin'ny programa anambara amin'ny Petera fa tokony ho zaka amin'ny mpianatra ilay izy rehefa nampahafantarina meloa fa Mesia izy. Zany hoe teto zany Jesosy namelabelatra ny ministère messianique. Ianao na manana fanambarana be azy, révélation, ka tsy miala eo amin'ny nofo, fihetsepo, dia mijanona ho fahalalana tsara fotsiny ilay fanambarana fa tsy azonao ny heviny. Petera tafapetraka teo amin'ny nofo fa tsy tena niaina tao amin'ny ara-panahy. Voarainy tao amin'ny fanahy fotsiny hoe Jesosy ny Mesia, fa saingy tafapetraka tao amin'ny fihetsepo diso tafahoatra izy, ny hevitra ny tenany sy ny fitiavany an'i Jesosy. Ny fitiavany an'i Jesosy tsy lalipaka ara-panahy, fa tafapetraka teo amin'ny nofo dia ho faty ve zany izy, nefa izay miaraka mahita fahagagana mahafinaritra iny dia hiala eto aminay ve zany izy. Dia hozy izy Jesosy, zao ary
anivoako aloha ianao ry satana. Taitra be Petera, fa nafitoerana amin'Andriamanitra ianao. Satria tsy mba mihevitra zay n'Andriamanitra ianao fa zay amin'ny olona. Eo ny tena ilana fahendrena sy fandrosoana ao anatin'ilay communion. Jereo Petera, voarainy tsara avokoa reo tsodrano rehetra ny amin'ny teny fahamarinana rehefa izy nanome valiny marina. Rehefa teo ambavan'ilay valiny marina dia ozy Jesosy sambatra ianao ry Simona Barjona, zany hoe tonga dia tsodrano ny azony. Tsy nofa mandrano teny ianao an'izany fa mifanany raikitra any an-danitra. Ary manomboka androany tonga dia nihitatra be ilay satria tonga ilay tsodrano. Ianao mipetera vato. Eo ambony izany vato lampy izany niany ny renako, ny fiangonako. Ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy ary esy azy. Halleloja. Faly ery Petera. Dia hoy Jesosy, afaka miroso amin'ny manaraka amin'izay tsika. Misy zavatra zany tsy tenenin'Andriamanitra aminao fa miandry ny fahatakarana sy fisokafanao. Tsy mareteka n'Andriamanitra. Koa satria mbola tsy afaka tsara teo amin'ny nofo ara-pifandraisana tamin'i Jesosy, Petera, mbola Emmanuel. Dia jereo fa mora ho an'ny Satana ny nampiasa azy hanohatra zay teny tsy ekeny fony fa manohatra ny fihetsehampony. Hitanao mahatonga anao mora manao réaction charnelle ara-nofo. Satria ny antony dia tsotra, ny fihetsehamponao dia mora zaka ny zavatra hita ny masonao sy ny reny ny sofinao. Zay le mahatonga an'Andriamanitra milaza atoloro ny tenanao fa ny lorateny indray mandeha mba hifanaraka amin'ny feo ara-panahy, ny feo aloako ny vavanao fa tsy tafapetraka amin'ilay fangiry firiana ranofo maneho ny fitarainanao. Mora ho an'ny devoly ny mampiasa anohatra zay teny tsy ekeny fony fa manohatra ny fihetsehampony. Eo ny alalàna ny fiovam-po marina. Ny olona rehefa tena niova fo dia ohatran'ilay zanak'adala tsy manan-kalahatra fa na ho ahintsana ho isan'ny toeram-panompo aza ny misy azy. Na zanaka ao an-trano izy dia manaiky satria matsapany ny alalo ny fahadisonsy ny fiodinany. Mety efimbetsaka anie io zanaka io e. Ngamba mety efimpolo izy dia naleo ny rainy na tonga ny rainy nangina hoe alao andeha. Fa raha ny tiany rainy mety efa nyteny io rainy io ny alany ninjato angamba hoe mba ho vaity zavatra ty fa tsy mety. Aza mitaky foana ianao ny aleo tena. Fa ao amin'Andriamanitra tsy misy fialana amin'i Jesosy zany, tsy misy hirika ialanao amin'i Jesosy zany, tsy maintsy miombona amin'i Jesosy ianao, mandra-pialanao eto ambony tany, mandra-pahatonganao any an-danitra. Fa ninona succès tsy misy Jesosy rehetra tsy tokony ho any ianao. Tilikambony Babely zany excuse fotsiny io na fanimpona ninninona ovay aloha le toe-po. Vonona ny fahasoavana ndray ianao rehefa avy eo. Fahasoavana tsy mandrakotr' olona mafo zany. Ny famelan-keloka tsy miasa fiainan'ny olona tsy vita fibebahany. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra hovainao ao anatinao ka manindrinao am-ponao ny teny, mijoroa mba hovay ny teny mba hahafahan'Andriamanitra mandroso mitondra anao any amin'ny dingana tia ny teny hampandrosonanao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Le fahamarinana lazain'i Jesosy taminy nazava be. Anazava Jesosy ny maha-Mesiasy. Ny olana sakana teo amin'ny Petera na dia nandray fanamarana tsara tamin'ny ray ary izy ny amin'i Jesosy Kristy dia nisy toetra sakana taona tonga azy tsy niaina tsara ny fahamarinana voarainy avy amin'Andriamanitra. Ny antony inona le toetra? Hoy izy ny Baiboly amin'ny 9:20. Jesosy nihevitra fa matona seho ny ray an'i Petera ilay fahamarinana rehetra dia zaka amin'ny Petera ny fanazavana ny amin'izay zavatra nampahafantarin'Andriamanitra azy. Dia hoy izy ny soratra masina eto, izay Jesosy zay vao nanoro sy ny resaka voalohany tamin'ny mpianany, nanomboka ny laza mikasika momba ny maha-Mesiasy hoe reto ny zavatra tsy maintsy ho lalovana. Fa zay le Kristy nisy dingana anankitelo ny zarainy mazava tsara teo. Voalohany, akany Jerosalema ampijaliana izy. Dia nitsingany tena hoe nalain'i Jesosy manokana atao anatin'ilay fanazavana ny hoe l'olona sy ny mpisoana ary ny mpanorandalana dia hanolotra azy ho faty. Faharoa, ho vonoany Jesosy, izy fahafatesana. Fahatelo, atsangana izy amin'ny andro fahatelo, velona indray. Dia jerinareo hoe Petera nandray teny tsy ara-panahy fa raha-pihetsehampo be fotsiny teto. Zay le fahadisoana. Le fijaliana sy le fahafatesana ny reny
fa le teny mpananganana amin'ny andro fahatelo sy le fandresena tsy renitsony. Zany hoe eo amin'le dingana mpananganana an' Jesosy tamatiny ireny nampaharenina ny sofiny satria badenina n'le fangiry firiana reniny sofiny sy le fampijaliana ny tao anatiny. Nitoetra teo amin'ny nofo ihany Petera. Mbola teo amin'ny nofo Petera no nyvesara ny fihetseham-po mametraka ny fisian'i Jesosy Kristy Tamaso ho ambony lavitra miasa famonjena ahatonga an' Jesosy ho Mesia tsy Tamaso amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatin'ny olona manangana ny taranak'olombelona indray iverina ao amin'Andriamanitra. Ny ampisian'io Kristy io sy ny mission mihitsy no lavon'ny Petera. Reto ny vesatra tao amin'ny fanompon'i Petera. Petera tena be révélation be. Zany hoe misokatra ihany izy. Fa tsy ny saina izy izay an'Andriamanitra. Fa zakany dia volony saina ho an'ny olona. Izay le tiako tenenina. Ny vesatry ny fanompona. Tsy tena nyaina fiainam-piovana niaraka tamin'Andriamanitra. Dia motivation diso eo am-panompona. Mampijoro azy ho an'Andriamanitra. Misaina loatra izy ny zavatra mandalo. Fa tsy manome lanjany mandrakizay. Hoy Jesosy hoe Satana no miafinao ambadiky Petera fa tsy Petera ny cible. Dia jereo ny fitiavan'i Jesosy fa vitan'i Jesosy nampiavaka amin'ny Petera fa tsy nanimba ny letsodrano. Izay efa nomeny teo alohan'ny fotoana ny odinan'ny Petera. Allô? Jesosy efa nitsodrano. Ianao Petera, vato. Eo ambony vato. Vita le tsodrano. Nanondra amin'ny Petera. Tsy niteny izy hoe ry Petera, sakanako kely satria nety-po izy. Le lazaiko teo aloha fa ho vako ndray. Fosy Jesosy efa mivotsorany Petera fa fotom-panorenana ny fiangonana apôstôlika izy. Halleloja. Noho izany izay tsodrano nomeko teo tsy ho fanozonana mandrakizay. Fa zao fotsiny le cible mampiasa azy ao an-damosiny io ny tonga dia ho atakeko mivantana. Nataken'i Jesosy. Miala ao ianao ry Satana. Satana ny miafina sy nampiasa amin'ny Petera ho tia tena miany ainy. Satana manakana amin'ny fo Petera tsy saina izay an'Andriamanitra fa izay an'ny olona asony ainy. So fa Jesosy nametraka lesona foana eo amin'ny fiainantsika. Izay tsodrano voarainy Petera dia tsy hivadika ozona velively satria tafotoana ho ny Andriamanitra. Manafotoana an'Andriamanitra fa tafotoana ho an'Andriamanitra ianao. Zany mihitsy izy. Satana zany nahazo mamay fa afaka Petera satria tonga Jesosy hampianatra antsika rehetra. Hozy Jesosy hoe anivoaka ianao ry Satana. Fa tsy izy niteny hoe manomboka androany tsy izy tsony ianao ry Petera. Jesosy zany tezara fa sakana ho amin'ny fandrosoana ra-panahy ny fanarahanao azy ao anaty fiahina sy vesatra ranofo. Raha mbola mavesatra ny fifikirana amin'ny tany tsy ho libre ianao eo am-panompona. Tiany Jesosy isy fiatraikany ny fisasarana ao anatin'ny fanompona azy mba hisy zavatra azo sapahitanana ahatonga ny masom-panao ahita azy rehefa mialeto ianao. Halleloja. Misy idirany mety miteny anao no fahasoavan'Andriamanitra dia tsy manino io. Non. Fahasoavana disponible amin'ny fotoana teny hiverenana. Le zanakadala rehefa miverina tamin'ny rainy dia tsy izy indray no nitory-teny tamin'ny rainy. Ianao ry raiko, raha tena ray marina ianao. Rebelle zany. Sazam-panohatra. Tsy zay ny tiany dadany hita. Ny tiany dadany hita, resy aho na ho mpanompo azy dia aleoko mialoko eto aminao fa natsiditra ao an-tranontsony azy. Fa ny sakafoko kosa tsy ho any amin'ny kisoa mihitsy. Fanetretena fa panekenao ao anaty andeha amin'izay direktiva sy taridalana tian'Andriamanitra hitondranao. Tsy hoe eny tompoko fa vao mihodina ny rainy tsy tompoko. Manan'Andriamanitra ray manara-maso tsika. Mijery ny ataontsika na ho mangingina azy. Zany mahatsara ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Tsika tsy ray avy mety manana fanambarana manokana ny amin'i Jesosy. Mety tavelatra eo amin'ilay hoe ositra, fanasitranana, mpamerina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra. Mety misy fanambarana alalanao azy hoe rehefa amin'izao sokajy ny zavatra zao ny sehoany dia zao ny fomba esan'Andriamanitra. Fa zao no tiako lazaina aminao. Ny antso hitondran'Andriamanitra anao amin'ny anjara voatendry
dia tsy miankina amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra hainy atao fa miankina amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Halleloia, ampijoro anao tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy nylaza ozy izy hoe nahavariana ty fanambarany ity, afenoko amin'ny endry sy ny mana-tsainy zany zavatra zany ozy izy, fahendrena le izy. Misy karazam-pahendrena tsy vitan'izay mana-tsaina vesaranyity tanyity fahalalana. Manana rigueur matanjaka, manana ekipa matanjaka afaka anao zavatra, fa zao io fanambarana io izy Jesosy afenoko amin'ny endry sy ny mana-tsaina fa asehoko amin'ny zaza madinika kosa. Matthieu 11:25 teny an'izany ny baiboly. Matthieu 11:5-20. Ny fanambarana marina ny amin' Jesosy Kristy dia tsy miankina amin'ny traikefa, tsy miankina amin'ny faela amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy misy idirany amin'ny fahamarinana ohatrany hoe anananao na dingana mety hoe misy anao eo amin'ny fiarahamonina, fa intimité et communion profond misy eo aminao sy Andriamanitra, fiombonana sy firaisana lalina amin'Andriamanitra. Zay le fifandraisana am-po zay tamin'izany androany Jesosy dia namalaka nanao hoe mideranao araiko tompony lanitra sy ny tany. Efa nafenonao anendry sy ny mana-tsainy zany zavatra zany, fa nasenao tamin'ny zaza madinika kosa. Misy fotoana tsika mila miverina sy manaiky ho isan'ny zaza madinika, mora alahatra, manaiky hoentina. Misy fandroitana eny eo anatinao ny Saint Esprit ty amboatranao tsara fanahy be, fenao te hiziriziry amin'ny ara-tsi-panahy be. Eo amin'io foana indraindray rehefa tafapetraka amin'ny ara-tsi-panahy ianao dia tsy te hiala zany satria nahoana ohatrany misy tombony zany indraindray omeny devoly hiazonana ny fiainam-panahinao aloto eo anatren'Andriamanitra. Zaho aty teny amintsika, Satana tsy fahavalony ositra zany, izy tsy fahavalony fanomponao zany, izy tsy fahavalonao mandehandehabe mitoroteny sy manao ny asan'Andriamanitra, tsy rarahany zany, tsy ahoany, fa izy fahavalony communionao amin'Andriamanitra. Izy afaka piditra fampianaran-diso amin'ny lalina amin'ny fifatoanao tsy amin'ny filazantsara marina fa amin'ny filazantsara anganogano. Izy afaka miditra eo amin'ny mpitory filazantsara tsy amin'ny tanjom-pamonjam-panahy fa fanangonan-karena. Afaka miditra Satana mamily lalina tsy onction ny atahorany fa présence. Vao nanomboka niodina ny devoly dia nitady fiankofana izy. Vao vita batisa Jesosy dia ozy izy miakofa eto anatrehako, homeko anao zao tontolo zao. Zay mahatonga azy miafina ao ambadiky ny fampiakofana ny olona amin'ny fanompon'olona na fanompon-javatra. Zay mahatonga azy mialika ao ambadiky mamona, satria Jesosy ny teny tsy hoe manompo any devoly sy manompo an'Andriamanitra fa manompo mamona sy manompo an'Andriamanitra. Midika fa ny motivation anatinao ho vainy asiany fahafinaretana eo amin'ny nofo mba azo tombony vetivety eto an-tany, fa rehefa miala eto ianao ohatry ny akoho poulet de chair farana katsaka vita alohan'ny akoho gasy. Tsy fahafinaretanao amin'ny piompy mamoky an'le akoho, tsy ritra mihitsy le mitsindroka eny ivelany, fa maika izy ny lentazy ao anatin'ny volana fohy. Noho izany amboaro ny toetra fa aza maiky ny aomby ivelany sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy maharety akarangaho an'Andriamanitra. Marina loatra ane zany. Hojerantsika ny 9:4 sy 9:7 azafady. Eo amin'ny Matthieu 5:20 ihany. Ny 9 manaraka, 9:4 sy 9:7. Eny raiky fa izany ny sitraponao, sitrapon'Andriamanitra le izy. Ny zavatra rehetra natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray. Ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka. Tsy zay tia ny zanaka anehoana azy. Zay tia ny zanaka anehoana azy. Ny ray ozy izy Jesosy dia maneho ny zanany. Ary amin'izay mangetaeta azy marina Jesosy Kristy no alfa sy omega, izy ny voalohany sy farany, izy ny fiandohana sy fiafarany. Baiboly dia milaza fa izy midika fa izy ny loharano zavatra rehetra, ny fahariana rehetra eto ambony tany. Raha tsy izy dia tsy nataon'Andriamanitra zany. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Izy rery mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, tsy misy hafa fa tsy izy irery. Zay ny mahatonga antsika sary-piaro amin'ny fiakofana. Efa nitoriako teto zany misy fotoana. Aza miantso anarana mpanompon'Andriamanitra zany efa maty tany aloha. Ka eritreritry ianao amin'ny école d'onction hoe satria nampiasaina be izy
dia noho izany na dia efa maty azy dia tsoina kely atsoko ny andriamanitra zay nampiasa no Renard Bonkena ina iza koa Telo Osborne na Amerikana io na Allemand io na gasy io nizan'izy io Jesosy rery ihany nazo alalana ao anaty baiboly fa tsy sihenony ray raha fa tsy amin'ny alalany raha navita nampiasa ny hafa teo alohanao izy atsiravina be ho an'ny satana mihitsy ny fisinao am'izao andro faran'izao satria igoka fiankofana tsy miankohaka any amin'ny anaran'olona kambana amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa purany amin'i Jesosy ny fiankofanao Jesosy rery mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona tsy misy hafa fa tsy izy baiboly miteny an'izany tsy misy mpanalalana amin'ny olona tsy amin'Andriamanitra afa-tsy tokana ihany Jesosy Kristy avy any Nazareta ka nahoana no asisika anarana mpanompon'Andriamanitra efa marina efa nampiasain'Andriamanitra sotra ny efa ampiasan'Andriamanitra andry zareo tsy voatery hoe manivaiva azy ianao raha tsy manonona ny anarany ka raha vao manomboka misy fonona mpanompon'Andriamanitra mivavaka dia miantso anarana mpanompon'Andriamanitra efa maty izy dia mandika amin'ny bokiny volontén'Andriamanitra zany olona zany satria ny baiboly dia milaza aleo Andriamanitra ny anonona ny anarany zay olona efa lasa any aminy ka hijonova volombelona fa niaraka tamin'ny zany Andriamanitra Abrahama Isaka sy Jakoba avy aleo Andriamanitra iteny an'izay fa ianao tsy namena alalana mihitsy hiantso ny anaran'olona efa maty satria fa vetavetana eo mason'Andriamanitra zany aza mihitatra ka Andriamanitra ary manao an'izany avy alao izy fa izy mahavy afaka manao zay tiany fa aza mijabaka any amin'ny zavatra tsy nasainy hidirana ho azy ny fihefanany zavatra rehetra matoa ianao velona ho azy ny dikany matoa ianao miteraka manambady ho azy ny dikany mila mijoro tsika manaky ny fahamarinana zany teny zany fa zany ny atao hoe teny tsy misy kilema ny asako ny fanompoko dia ho amin'ny mpanjaka rery mandrakizay amen ry fiangonan'Andriamanitra matoa an' Jesosy Kristy ny fiangonana dia mila maneho an' Jesosy Kristy sy manambara an' Jesosy Kristy tanteraka ny fiangonana présenteo tsara Jesosy amin'ny famonjena amin'ny maizy azy amin'izao maro tsy talan'ny olona zay mety miaina sy maneho fitany satana amin'ny lalany diso tsy mahay mametraka tsara sy maneho ny fijoroany ao amin'ilay teny sy fanambarana marina manomboka mamily lalana amin'ny anganongano maro manana ny asa sy mandefa hafa tena hoe mpanao délivrance matanjaka fotsiny fa tsy tena mahalala tsara an' Jesosy zay no mahatonga ny révélation tsika tsy maintsy miopana ary mamantatra tsara ny amin'i Jesosy mba hahatonga tsika tsy hivona ao amin'i Jesosy na asa na teny torina na zavatra atao tsy maintsy ao amin'i Jesosy ny olana amintsika dia nandray tsika mahafantatra devoly loatra no fahafantarana Jesosy mahafantatra anarana mpanompon'Andriamanitra mihoatra no fananana fahafantarana ny anaran'i Jesosy nandray tia ny devoly manipulena ny fomba fijerinao tsy ombona tsara amin'Andriamanitra fa hijery mpanompo ampiasain'Andriamanitra raha olona tsy nampiasain'Andriamanitra dia mitsotra marina aminao ka ianao raha tsy ampiasaina fa tsy hidirana ny fampiasana mihitsiny tia ampitodika ny masonao azy zajerena fa ny rana ampiavana anao aminy tsy mahareteka ao n'Andriamanitra halleloia problème amintsika ositra ny haitsika miracle haitsika fanasitranana haitsika vahaolana haitsika fanafahana haitsika Jesosy Kristy tsy haitsika Jesosy ny teny fantatrareo izy tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilay marary tsy fanafody fa mpanao fanafody raha tsy mahalala an' Jesosy ianao dia tsy possible ny fikitra amin'izany herikerika ny andalam-panompona fotsiny ianao fa hivembena ny finoanao amin'ny fotoana anankiray sehon'ny olona satria ny lainao tsy hoe onction tonga anao libre afaka no ampiasain'Andriamanitra fa ny lainao ny fahatsapanao ny révélation ny assistance divine na amin'ny fanotronan'Andriamanitra mba isy isitranao hoe miaraka aminao foana izy naiza ny teny Jesosy ny tsy ny teny izy hosorako ianao mba hovotsorako fa indreo mbonao mandraiky arivo mbara mahatonga fataperana zao tontolo zao fanantenam-pombana no nolazain'i Jesosy atsika
fa tsy hoe fa mitsorana raha-pahany sorana. Ilaina ny ositra hanampy anao hifankahita aminy. Ilaina ny ositra hanokatra ny ao anatinao halala azy bebe kokoa. Ny fandraisan-dahatra ao am-potsika aoka tsy fikitra amin'ny fahaiza-manaony fa aoka ny fandraisan-dahatsika ho ao aminy. Halleloia. Jereo tsara ny amin'ny Kolosiana dia manambary Paoly fa Jesosy Kristy ilay endrika Andriamanitra tsy hita maso talohan'ny zavatra rehetra. Kolosiana 2:5 vetivety. Kolosiana 2:5. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izy ny endrika Andriamanitra tsy hita lamato talohan'ny zavatra rehetra. Zao zavatra ary rehetrarehetra zao. Tsika ny iraka solon'ny Kristy indray. Ny Korintiana 2:5-20. Ozy izy hoe iraka solon'ny Kristy nareo eto ambony tany. Izy ny tompon'ny tompo fa ianao ilay iraky ny tompo. Halleloia. Rehefa tena miraikitra sy miombona amin'i Jesosy tsara tsika dia azo antoka fa tsy ho raraka mihitsy tsika mandrakizay. Satria tamin'izy tetỳ tany nentinidina izy mba ho exemple tsara naneho ny fiaina tsy hitan'Andriamanitra ho tonga hita teto ambony tany amin'ny toe-po fitiavana famelan-keloka amin'ny fisehoan'Andriamanitra. Ny zavatra nafinaritra dia zao. Rehefa maty izy ka nidina ho any amin'ny fiaina tsy hita dia ozy izy ny Baiboly tonga dia jereo vetivety Matthieu 7:2-5 hoe Matthieu 27 ny 2:5 sy ny 7:5. Ny fitsanganana tamin'ny nefa nisy roa. No zany tsika tsy tokony hanahana ny amin'ny fitsanganany tena tamin'ny maty. Ozy izy rehefa nisokatra amin'ny fasan'i Jesosy ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. 7:5 ka nivoaka avy tao amin'ny fasany ireo tao orin'ny tsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ny fitsanganany tena maty io zany tsy tokony ho aviliviliny devoliny sainy hoe aza koa izay hitsangana eo, inona koa izay ho avy eo. Maty io milaza fa vao nisokatra amin'ny fasana mivoaka ry Jeremia ry Abrahama nandendeha ny tanàna. Ny olona rehetra nahita azy daholo hoe reny le olona avy ao am-pasana fa manao escale eto an-tany afaka mifampiresaka amin'ny olona mifanatrika. Zany hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy vao nitsangana tamaty ka nisokatra amin'ny fasana. Ny fasana manodidina tao Jerosalema zany izay olo-masina rehetra ka manontany aloha mivoaka daholo dia zao tsy napetrany eto fa nentin'ny niara-niakatra tamin'izy izy ny Baiboly. Amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy mba homano ny fonao fa ny maty avanao rehetra hitsangana irvoky ny fasana hiaraka hifankahitany tompontsika hitsehana azy any amin'ny raha alanitra. Manana fanantenana mihoatra noho ity hita maso ity tsika. Mila fantatsika zany rehefa nisy fitsanganany tena tamin'ny maty mialoha ny hananganana ny maty hafa rehetra dia tsy izy ireo fa ireo maty rehetra mpaminany sy nombofidy tany aloha izay natao ese mialoha amin'ny fotoana iverenany mba hinonao izay mbola mety taraka aty aoriana fa tena hovana tokoa ianao amin'ny famonjena ary hitafiny tsy fahalovana miaraka amin'ny mandrakizay. Mila miombona tsara amin'ny Jesosy tsika. Baiboly dia milaza an'izany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra aoka tsy ho vary indrina. Korintiana 2:4-5 ka hatramin'ny 5:10. Korintiana 2:4-5 ka hatramin'ny 5:17. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Fa ozy Andriamanitra ho nofo ray ihany izy roroa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanaray aminy. Firaisana amin'Andriamanitra ilay izy. Mila tonga iray amin'ny Jesosy Kristy isika dia ny eto an-tany mba ho raha lasa nabavin'i Jesosy tokoa. Zay le atao hoe fiangonana marina tsy misy fiketronana. Rehefa miray amin'ny Jesosy isika dia manomboka fanahy iray saina iray aminy. Mora mamela heloka sy tia fihavanana. Be fitiavana tia mizara. Averiko fa ny taranaki Abrahama tia mampetrany vahiny. Tsy manao kady zany ny taranaki Abrahama. Fa olona tsy fantany eo ambanin'ny hazo terabinta raha nampandrosoany ny azakazana. Mandrosoana ato an-tranonay, mandrosoana ato an-tranonay satria tia mampetrany vahiny. Vao niseho tany amin'izay dia hita amin'izay, wow, ay Andriamanitra nampandrosoana tampoka. Ho an'i Jesosy ho voninahitra. Misy fotoana ny Andria mametraka faminaniana amin'ireo vady aman-janak'ireo ao an-trano. Tsy fantatra hoe fomba ahoana tongavan'izany. Ho avy ny fotoana rehefa mitsakatsaka raha tehatea an-dranomasina aty foana tsika matetika dia omeny tompo-trano aty. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Ny trano tsy anay
misy travivonina azonay ivatanana foana. Amen. Halleluja. Rehefa ianao madio fo, rehefa ianao mamela heloka, rehefa ianao be fitiavana, dia Andriamanitra misainanao foana. Andriamanitra tsy azony moya ferana. Eto avavolombelona Andriamanitra tsy manana ninninina ako. Jesosy rery mifananako. Fa zao afaka manivaka Jesosy amin'ny fotoana zay tena za te engavy ianao, te hiteny aminao, te hiteny aminao hoe andao reto tena iaina zay mihitsy koa ny tenin Jesosy. Ty taona ity zany taona iombonantsika aminy, iainantsika an'izany atao hoe fifoazana tena izy, réveil authentique. Tsika zany tena hoe iaina fifoazam-panahy marina. Mbola manan-javatra be diabe tiany lazaina aminareo fa tsy zakanareo ankehitriny. Foka mifanamasina noho ian'le izy. Tsy mahateny tsony ako. Hozy izy Paoly. Za hozy izy rehefa tonga eo aminareo dia minitsy mahafantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Zay fotsiny. Izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanambarana ny amin'ny Jesosy dia tokony mahaliana antsika. Mila mandrosotsika manana fiainona manokana an Jesosy. Révélation fantatry Petera ny amin'ny Jesosy Kristy nanova azy, nanova ny statueny. Ny hoe Simone ny dikany kay amin'ny dika teny fototra dia hoe instable, malemy, miovaova. Raha tonga ny révélation ny amin'ny Jesosy teny ambava amin'ny Petera dia nisy fiantraikany tamin'ny identitény. Novaina izy lasa mahery fanorenana. Izy lasa fototra. Tao aminy naorina ny fiangonana. Ka ny fanambarana voaraina avy amin'ny Jesosy dia izy fiantraikan'ilay révélation anova ny identité anao. Ny onction ao anatina révélation alalanao fa mahiny zavatra rehetra Andriamanitra. Mety zavatra sasatsasany novain'Andriamanitra, zavatra ety ivelany sasatsasany. Fa rehefa miditra lalina ianao mahalala ny an'i Jesosy, ny identité anao novain'Andriamanitra. Zany hoe mety possible tsisy ifandraisany amin'ny ahalalànanao teo aloha mihitsy ny fomba atongavan'Andriamanitra anovanao olona hafa mihitsy. Marety ka manatra. Miangavy ianao mandana manolo-tena, manana intimité lalina, fiombona lalina amin'Andriamanitra. Rehefa tena miona amin'ny Jesosy ianao tsy miandry andra-koto anaitra zany. Izy miditra ao anatin'ny fonao ary ny alalanao fa tena novaina ianao. Zay fanaonao tany amin'ny lasa tsy hainanao tsony. Tena mitsotra marina aminareo fa samy be ny adala daholo tsika hatramin'izay. Ary raha misy ny adala dia zany lohany. Fa nisy fotoana tena tonga saina tia Andriamanitra. Tena fantariny amiko. Tsy tia andeha ho sainako tsony. Teo Rodolphe Andriamanitra. Fa ho reno le maizy ianao amin'izay. Tena mitsotra marina aminao fa nanomboka ny teny Andriamanitra. Reko amin'izay le révélation mikorina ato anatiko. Dia gaga be ao anatina circonstance. Misy zavatra mitranga. Tsy zakan'ny olona. Fa ohatrany tsy mahakasika aly izy. Nefa zany concerné ao anatin'ilay izy. Fa ny olona mitazana no milaza hoe dia zany ve dia mbola ohatran'izao. Toy izay rehefa avy eo. Kalma fotsiny loha. Hiderana ny Tompo Jesosy. Tsy mahareteko. Rehefa tena fantatro marina Jesosy dia manova ny identité anao. Rehefa feno Andriamanitra ny olona anankiray dia manandrehetra izay. Manomboka ny atsapahanao fa feno Andriamanitra ianao. Tsisy fialonana. Tsisy fialonana ny hafa zany ianao. Tsisy ratsy tsony manomboka mita herenao hoe misy trasy ao anatinao na endrika faharatsiana. Manomboka henao le herin'ny fahatateran'Andriamanitra mampijoro anao. Rehefa avy eo anao tsy mirehare. Satria fantatrao fa tsy avy aminao le izy. Na ianao koa azafanina. Ny ilan'i Jesosy atsika mamotsitra fotsiny. Mamotsitra ny momba anao fotsiny. Saora Andriamanitra ny amin'izay zavatra efa nataony. Fa misaora azy ny amin'ny zavatra mbola tiany ataoko. Izy tia njaka, tia napaka, tia miantsika ny hery hafa kely ao anatsika. Rehefa eo amin'ny sambo kelyntsika Jesosy dia zao tsy dobo zany io sambo kely io na feno rano azy.
minoan'izany ianao maro ny zavatra miseho fa ny olona mahalala an'andriamanitra dia aneon'andriamanitra exploit foana ny révélation marina dia manovanao fa tsy mampijanona anao fotsiny eo midingana izay efa nahafantaranao azy teo aloha jesosy tsy masoandro fa izy ny fahazavana ny voalohany ary tao anaty fahazavana ny namoronona masoandro dikan'izay ny fahazavan'i jesosy mazava lavitra no masoandro manazava dia ndikany hoe mazava dia miposaka manaisitra ny aizona jesosy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana izy ilay niona tamin'ny paoly teny amin'ny lalan'i damaskosy najambena ny masony paoly rehefa nanenjika kristianina dia jamba n'ilay mazava izy dia ozy paoly izy moa ianao dia ozy izy jesosy izay enjenao kristianina ny enjehana indray ozy jesosy aona anao manenjika kristianina ny enjeha amin'ny paoly nefa jesosy ka ny enjehany ianao tsy mahalala fa mety betsaka mieritreritra fa manao zinona anao mazanak'andriamanitra anao fa jesosy ny ataony tsinitsinina ianao ny anak'andriamasony manana tombony eo masony ianao ary tiako ho fantatrao fa fahasari-piaron'andriamanitra no mbola mampijoro antsika ohatr'izao nanova amin'ny paoly izy eo amin'ny anjara voatendry rehefa niona tamin'ny tompo maro ny paoly dia tena niova izy dia jereo tsisy nahafantarana amin'ny paoly ntsony tamin'ilay solo teo aloha ny olona tena miniona tamin'andriamanitra marina dia manana fiainam-piovana tsisy ifandraisany amin'ny teo aloha intsony fa matoa mbola misy teo aloha manaraka mbola tsy tena niovy ianao mbola tsy niona tamin'i jesosy ianao tsy maintsy mitranga ao anatin'ny olona tena niona tamin'ny tompo marina ny fiovam-po ny fiovam-piainana tsy ambadiky ny fiovam-piangonana fa fiovam-po ao anaty miaraka amin'ny fionanao amin'i jesosy rehefa tena miona tamin'i jesosy ny olona dia miova ny fiainany ray manontolo miova ny fiakanjony miova ny fiteniny miova ny toetrany miova ny fijeriny miova ny fihetsiny renao zany raha ohatra ka mbola hoe zanak'andriamanitra zay ny atao fijejojejoana miakanjo ianao tsy fahafinaretana ho anao le izy fa hitanao mihitsy ny hoe ao anatin'ny sainao miseseo veladonina mbola tsy niova fo ianao zany mampiseseo tratra mampiseseo fitombenana fa le izy raha tsy zay ny ao anatinao ianao mahafantatra ny tenanao dia tsy maninona etsony tsisy mitsara hoe teneno ianina na teneno ianina na fiakanjo no teny fonako aminareo fa mijoro eto fotsiny amin'izay ampiasan'andriamanitra anahy ny fiakanjonao sy ny fomba fiteninao sy ny fomba fiainanao dia misy ifandraisany amin'ilay fiovampo ao anatinao zany akory tsy midika aza manao mampiny afaka mitsikitsikitsika amin'ny fotoana rehetra amen mila miala ianao amin'ny toerana misy ianao fotsiny dia manaiky hoentiny amin'izay toerana tiany hitondrana rehefa tsara fiambonina amin'andriamanitra ny olona dia tsy miaina ao anatina fanamarina tena be loatra fantatr'andriamanitra rehefa kelikely ainy ianao fa tsy tiany ianao hiteny hoe malemy ahy zany raha kely ery ianao dia mikamafo hoe mahery amen sa tsy amen paoly ny teny an'izao amin'ny korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny favalo ka hatramin'ny andiny fahasivy aza miteny tahaka ny olona tsotra fa mitenena tahaka ny olona manana an'andriamanitra rehefa aminao ny révélation dia miala daholo ny karazana fraude rehetra ro tombony tsy marina ny fimbonao amin'i jesosy dia mitaonanao hisaraka amin'ny karazan-javatra sasatsasany namana olona zay niaraka taminao mety hoe manimba amin'ny fomba fijerinao tsy tokony hisy tsony naman-dratsy mahatonga ny vehivavy indraindray tsy tena votsitra tsara any amin'ny anjara voatendry mbola manana petit copain kely any ambadimbadika any mahatonga ny lehilahy tsy tena manana an'le tena hoe anjara voatendry ny be loatra ny misary zoro aminy dia tsy hitany tsony izy am're na mety hoe endry izy ianao izy am'reto ary no izy ao anatin'ny arivo tokana ihany nomen'andriamanitra anao mivavà tsara raha manana tsara tare be ianao fa ratsy toetra anitsaka anao ay ny mitondra amin'ny fony etsy eroa manarak'izay ho an'ny mbola adolan-tsento amen zao anomboka anao programme tsika amin'ity taona ity misy fotoana tena iarahana amin'ny jeune fotsiny iarahana amin'ny ray aman-dreny fotsiny iarahana amin'izay ataontsika rapidapidy isam-bolana le izy tia hafa mafy an'andriamanitra amen
io dia dinika sotrany hoe lobary andasy kely raha antsika mifampizara ienona ny tanora mihitsy hoe ina problema amana lizy ara-baiboly amen alleloia ny olona tena mahita mifahatsaran'andriamanitra dia tadio te ekoaka foana tsy hoe taritana foana ianao ekoaka amin'andriamanitra isan'andro fa te ekoaka ary le fiekoaka tonga dia manaiky an'andriamanitra foana tompo-tsaiko fa te hisotranao fotsiny andro any amen te akasitraka anao fa mamiko ianao alleloia jesosy teo fanatreandriamanitra niovany akanjo namirapiratra ny tavanozy izy petera andao anao laitelo zavatra ray ny hitany dia fa hoe andao anao laitelo zavatra ray nefa ny anjely any an-danitra miakohaka endrika hafa ny isehoan'andriamanitra miakohaka zany hoe le ekofana zany mazoto mihitsy satria vo manao zavatra hafa ndray zavatra hafa ndray azonareo fipetraka le izy karaha ve anao mampanaiky ny mombanao isan'andro satria tsika amin'ity taona ity mandroso makany amin'ny fahataterahana halleloia halleloia arakaraky ny androsinao mahita amin'ny fahatsaran'andriamanitra foana ianao halleloia ao amin'io fo io ny sekret amin'ny fiainana tsy volo fotsiny mitondra fahindrena misy olona fotsifotsy ny volony fa dalabe fotsiny fiainana tena misy olona tena fa lehibe fitopolo taona mahery fa ny fahindrena tsy ao satria ny fanan'andriamanitra mampahendra ny olona meo mifanan'andriamanitra ny tadalina ny fiainantsika rehefa mifiainantsika ny fanan'andriamanitra dia miainao antsika andriamanitra tarika antsika andriamanitra momba antsika andriamanitra mampandresy antsika andriamanitra halleloia manonona amin'ny anaran'i jesosy fa ty taona ity ny taona tsara indrindra ho anao ohatra noho izay taona rehetra ny lalovanao hatramin'izay tsisy ifandraisany zany amin'ny vaovao maneran-tany aza mampiditra ny anao fa jesosy ny teny tamin'ity taona ity tsisy anao mety mahatonga ny afrika tsy mety manapoaka volamena mihitsy nefa tompony volamena satria mieritreritra zareo hoe fahandry zareo io dia zao mahatonga andrareo sarotiny be mihitsy lasa volamena anay any jesosy ny tany zay rehetra eo aminy fa rehefa manaiky anao any jesosy io apotrapotrany jesosy manantona anao asitehaka mafy moa an'andriamanitra alleloia aza vela mihitsy raha vo votsitra io anatin'ny fonao tsisy anany zavatra rehetra fa n'andriamanitra dia manombonkiditra tsen'andriamanitra iteny hoe ary ianao miankina amiko alleloia dia rehefa miankina aminy ianao dia ho hitanao fa ny tompony zavatra rehetra ny anokatra lalanao anao zay ny fanondronana eo amin'ilay tsy vitanao andriamanitra mijoro anoloanao toy sisy ny ranomasina tsy ianao tsony ny voasaka ny ranomasina ianao mahita ranomasina fa ny ranomasina mahita an'andriamanitra tsy ianao miombona aminy amin'izay sokafan'andriamanitra maso mimpanafika lala fa goavana ny miaraka aminao ayayay toy sisy ny ranomasina meo lalana fa io andriamanitra tsangareo toerana misy atsika fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'andriamanitra asa dino fotoana antsika raha-pitsy fandraisana ny fanasan'ny tompo rahantsika mianakavy eto miaraka etsika hiderasaka sitraka ny mpanjaka raha-pitso fandraisan'ny fanasan'ny tompo iarahantsika amin'i jesosy indray io faharoa eto amin'ny asa fanompoana amen afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompo amin'ny fanambarana misotra betsaka fa zay tena tianao anana fiombonana aminao manokana marina fampahitanao fahagagany zay tsy takatry ny saina ny fiasanao tsy takatry ny fisaina maha-olombelona sy ny fahendren'olombelona rehefa ianao niditra tsehitra hiasa fa tsy any amin'ny hetsika ao fifatoanay fa any aminao mandrakizay tianay ianao fa mpanjakanay tianay ianao fa tianay talohan'ny tiavanay ianao nametraka ny fitiavanao atao-ponay libre zay miaraka aminao tsapanay andriamanitra fa ro zavatra etra nrasanao hijoronay eo amin'ny fiainana dia ianao mamola volanay andeha araka ny sitraponao vision iray ny anomponay ianao fanomponay iray ny rahanay eo anatrehanao dia ny alalanao andriamanitra resy jesosy kristy zay ny rahanao ny ombona tanteraka sy amantatra ny famonjena ary metraka an'izany lara-pahamehana satria tsy ny zavatra rehetra no nomenao anay mialohan'i jesosy fa jesosy no nomenao vo ny zavatra rehetra noho izany raisinay jesosy apetraka amin'le toerana mahatombo sy mpamonjy azy manaiky ny fonay ny sitraponao andeha sy mifaly anao ny fiainanay ray manontolo sotra ny amin'ny teny androany fa marina loatra ny fanambaranao amin'ny anaran'i jesosy amen mazoto toerana vetivety aorin'izay dia hivavaka isika tea tanina mafy be ho an'ny tompo alleloia mbola mamerina fiarabanantsika amin'ny anaran'i jesosy
bonne année a. Alléluia. Isan'andro tsika dia hanao bonne année foana. Amen. Tsy amin'izao ihany fa rehefa amin'ny juin tsika dia manao bonne année indray a. Dia any amin'ny octobre any koa tsika mbola manao. Satria ny taonantsika tsirairay avy mihitsy ny tsara. Alléluia. Dia hanatanteraka fanatitra hanatanteraka ny fahafolo-karena, hanatanteraka sakrifisy ihany koa an'izay manam-pahatsapana sy manam-pahatakara na ny amin'izany misy tombony foana ny amin'ny zavatra rehetra izay atolotra ao amin'ny fonao amin'ny fitiavana, amin'ny fanekenao fa Andriamanitra no mikarakara ny fiainanao isan'andro. Amen. Dia manatanteraka an'ireny tsika ny fotoanantsika rahampitso dia eto manomboka ny fitora fotoana fandraisana fanasan'ny tompo. Misy fotoana eto fandraisana fanasan'ny tompo iarahantsika amin'ny pasteur Rodolphe Tavinarivo efa tonga izy e. Alléluia. Ary ianao ohatrany tsy faly e. Tampoka be taminao ve nahita azy teo. Dia mbola rahampitsotsika aorianan'izay dia miverina ny club d'ado sy ny club d'enfant rahampitso. Dia manentana antsika mandrakariva satria ireo zanaka ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny tsy dadabe. Fa iny efa zatra fa iny ankizy dia zaro ny dadabe rehefa mbola mianatra dia mianatra. Dia ampianarintsika ireo tanora ireo efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa ho avy ny fotoana manokana ihany koa ho an'ny tanora sy ho an'ny tanora zandrany sy ny zokiny. Vato tsisy antitra. Alléluia. Rahampitso izay rahampitso aorianan'ny fotoana. Dia latsinaintsika manana fotoana etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage ny fotoanantsika sekoly tamintsika niaraka tamin'ny pasteur Jao feno foana ny toerana tatsy amin'ny super U e. Iza ny tao. Alléluia. Feno foana tao. Dia mety tsy atonona zany zao io rehefa tonga indray pasteur Rodolphe. Alléluia. Dia manomboka amin'ny fitorany sekolytsika, sekoly mpanasitranana, sekoly mpamahana olana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano miaraka amin'ny mama. Dia ny fotoana amin'ny zoma eto amin'ny efatr'ora. Miomantsika rehefa avy ihany koa fa ararotsika ny fotoana iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe iarahabahantsika azy maharay aman-drenitsika azy. Alléluia. Dia miarahabahantsika tratry ny taona. Alléluia. Dia aorianan'izay misy ny fotoanantsika foana ihany koa amin'ny HVKL Events. Ao ihany koa ny fotoanantsika eny amin'ny radioantsika nisy fanamboarana kely teo fa andeha foana ny radio. Alléluia. Voninahitry ny tompo irery ihany. Efa mandeha ny radio. Alléluia. Dia izay tsy renao eto dia renao any. Dia misy ihany koa ny any amin'ny Cool TV misy fotoana any indraindray koa pasteur miteny any amin'ny 107.6 FM any dia mba enoy foana. Dia indraindray pasteur miteny tampoka mampatsiahy anao ny anatin'ny sofinao any amin'ny ara-panao hoe le teny eto zany ny averiny. Dia mba mihaino arak'izay tsika voninahitry ny tompo. Dia tonga dia mena ny pasteur John ny fitenenana tompoko. Rehefa avy eo. Dia box faharoa tonga dia alefa tompoko. Dia manjary tsisy tenenina indray pasteur. Andao aloha tsika sady mandeha box etsika bavaka le zay efa vita voninahitry ny tompo. Ainjero aty an-tanana mipetra ihany ianao fa tsy maninona. Dia anao ahintsika dia alohan'ny tanantsika hisaotra ny tompontsika. Ray masina indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo mankasitraka anao zahay. Faly zahay miaraka aminao. Faly zahay miaona indray amin'ny mpanomponao androany mankasitraka raha tsisy azonay ambara afatry misaotra. Tsara loatra ianao Jesosy ny amin'ny fiainanay tsirairay avy, ny amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Dia taio zay rehetra nomena indray androany ny amin'ny sakrifisy fahafolo-karena ny fanatitra. Ianao dia manambara fa aza miseho foana amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra. Misy dikan'izany fa na mbola tsy fantatray dia fantatray fa ianao mahalala ny tsara izay atao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia mankasitraka ray ho anitra kasitrahana izany ary voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika teka mafy voninahitry ny tompo. Alléluia. Alléluia. Mangataka antsika hitsangana vetivety mangataka an'izay
pasteur manatrika eto mba afaka hiara hijoro amiko vetivety eto anoloana hiara-batsika ny ray aman-drentsika izay angatana mba handroso eto vetivety a tsy haiko iny ve izy iny antsotsy izy iny ka Hebreo 7:10-15 anaran'i Jesosy a tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo a hevery ny faran'ny fiainany ka arao ny finoany fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio a ary a mandrakizay tehaka mafitsika ho an'i Jesosy aloha voalohanteny a ry izy menakavy kely dia faly a mitondra ny tenin'ny mpiara-manompo rehetra tonga soa tanatin'izay roa taona tsy nateo roa herinandro tsy nateo anareo izay a zavaty a hainao ny tiako tenenina tonga soa tompoko a ny ombo-posy niara mifaly tamin'ny piraita-po tany ampitan-dranomasina izahay a tamin'ny fahatanterahany iraka izay a nampanaovany tompo anareo tany a ndao tsika mbola hitiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a ao anatin'izao fahafahantsika miara-manomboka ny taona izao dia mankasitraka ny tompo izay a afaka miaraba anareo a menakavy kely baiboly dia milaza hoe tsarovy mitondra anareo tena nahatsiaro anareo izay ary eto izay dia aneo an'ilay fahatsiarovana satria raha tonga taona vaovao toy izao tsika dia fahasoavan'Andriamanitra nampiombona antsika ny fifalianay dia ny nambetrahan'Andriamanitra anareo ray aman-dreny a ao anatin'ny asa fanompoana ary atao hoe fifankazaram-pitiavana ny arahantsika ny aina hatramin'izay ny fotoana toy izao rehefa tonga ny taona dia fifampiarabana mpifaliana mifiraviravona ao anatin'izany ihany koa ny firarianay tompoko a tena ho taona afeno ny voninahitry ny fanontronan'ny tompo ho anareo menakavy ty taona ity a amin'ny hery tanjaka fahasalamana tombonandro a amin'izay rehetra mety ho ataon'i Jesosy ny fiainanareo a mihoatra noho izay efa nisehony hatramin'izay arak'izay efa niteneniny a sezy nomany ao am-pony a fa hisehony eo amin'ny fiainanareo manarak'izay dia fantatra efa manana ny tomponareo ary ny tompony rehetra ho anareo manana ny amponareo satria eo Jesosy tsy noho ny amin'ny fahafenony eo amin'ny fiainanareo fa noho ny amin'ny fahatsapahanay ny fifamenoantsika ny mahatonga anay a rehefa ohatr' izao dia matsiaro valobo kely raha hiteny moa hoe solom-body koa dia tsy oferana ilay izy satria mety gisa tampoka arakaraky ny inspiration eny a solon'izay ho tianareo atao izay angamba fiantsonan'ilay valopy tahiny Jesosy indrindra amin'ny zavatra rehetra tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a zay zay misaotra antsika menakavy misaotra ny pasteur sarehetra misaotra ny mpiandraikitra misaotra ny isa-tsampana mahatsiaro ny ankonanay amin'izao tonotono izao marina tokoa fa misy ohabolantsika malagasy zay hoe rehefa manisa hony tsy maintsy manomboka amin'ny oatra fa rehefa miteny koa tsy maintsy mifarana misaotra noho izany fankasitrahana feno avy aminay menakafy kely a no isorana ianareo natsiarinareo tao anatin'ny fo a ary za mino fa mahatsiaro anay fa
fa tena tsoriko fa mety tsotra nanareo angamba fa za nytomany na tsy arykely fiarahantsika foana isaky nytaona amin'ny réveillon fa ohatrany hoe nytany zany efa be dia be fa nitomany foana ry zareo fa betsaka zao dia firy-taona dia mba misy opportunité amin'ity fa tongava dady dia lasa ny zay dia nandeha tany tokoa dia vita ny tany fahafoko lasa mahasady malahelo aty malahelo anareo taty dia latsaka ny ranomaso fa ny important hoe zareo ndray falifaly be tena falifaly be zao zany le hoe fifaliany sasany ranomaso ny sasany fa naizanaty zany raha tiana ikory zareo any mitovy mihitsy ny fitiavana anareo satria samy zanaka daholy fa ny loalika miforotra foana aza matahotra fa za voady tamin'Andriamanitra tsy nrarakilombiandoha ny fanendren'Andriamanitra ao amin'ny iraka ary vonina ny joro ho fantsona foana ampelantarin'Andriamanitra hitondry zay tsara sy mendrika indrindra araka raha mbola omen'Andriamanitra fofinaina dia izara amin'ny fahamarinana ary ampiasa ny foko ny fitiavan'Andriamanitra manam-piverina zay ny kadao tena angambany hoe mamy be avy aty amponay ao amin'ity taona ity hiaina tena fifoazam-panahy marintsika sotra betsaka sotra betsaka dora tsika hitsangany aofafainy amin'ny lanitra ny tanantsika menakavy dia andoatsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy androany Andriamanitra dia mino fa miaraka aminay eto ianao aoka ny afo ny fitiavanao ilatsaka ao anatin'ny fonay aizany miaina mampiaina ny teninao isan'andro isan'andro aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay ao am-ponay hitombonay ny fahasoavana tranetrany ninona tontolo rehetra tsy nambolenao eo amin'ny fiainanay dia ongotsy zany meo fa endreny isan'andro zay anisan'ny andronay anananay foendry izotra amin'ny sitraponao andeha araka ny teninao hijoro amin'ny programanao amasino zay amasino zay mirano solatsaka tao Kalvaria mba tsy izay intsony no hita fa ianao mba mivoninahitrao ny seho fa mirapiratana amin'ny fiainanay tsirairay avy ho fahatsarana ho anisa tokantrano ty taonyity Andriamanitra ho fanehoam-boninahitra ho anisa tokantrano fa misy tokantrano tena manana anao ary mijoro amin'ny sitraponao aoka tompo tsy izahay ny anomenao ty anay foka ny lanitra ny faly aminay ka hiteny hoe tena zanako tokoa tahaka ny Zakaiosy tsy izy no teny hoe zanak'Andriamanitra amin'izay aza ao fa rehefa vita sy hitanao ny fiovam-pony toy izay hoe anio dia isan'ny zanaky Abrahama koa izy sy niavo zay amin'ity taona ity hoe tena mendrika anao araka ny sitraponao hijoro amin'ny teninao tsy sitraka no ilainay Andriamanitra tsy hoe tena hoe mety be zay satria nanao an'izao fa zao le tena fiainana no hizoranay dia ny fahatahorana anao fandehanana amin'ny fahamasinanao fijoroana amin'ny fahamarinanao mandrakizay aoka ny tsiray avy zay tonga eto andray kasika avy aminao olombelona ihany reo Jesosy mety misy zavatra manahirana azy mety misy zavatra ilany kasika manokana eo amin'ny fiainany mino Andriamanitra fa tahaka le raha matony antso avy any Frantsa teto Madagasikara ny Frantsa afarany efa mba vahoana amin'ny fahafatesina le raha matoa efa maty indroa fa nivelominao Andriamanitra dia nao le namelona n'izay raha matoa zay no amelona koa ny fiainany tsaray avy eto androany aoka ny aretina hiaisitra aoka ny olana hiva aoka ny aretina Andriamanitra anjavona tsy ho hitantsony ary zay zavatra efa ohatry ny maty tia ny tom-pananganana telo amin'ny 24 tamin'ny andro fahatelo Jesosy no nitsangana dia aoka iseho Andriamanitra ny hery ny fananganana avy aminao eo amin'ny fiainanay olona mendrika eo amin'ny ara-panahy hijoro ao amin'ny sitraponao feno fahatahorana an'Andriamanitra miaina ny voninahitra Andriamanitra mahita ny asan'Andriamanitra andeha tsy ho reraka hiazakazaka tsy ho sasatra hoentin'Andriamanitra amin'ny elatry ny voromahery ary ho any amin'ny farany avo Andriamanitra
tsy raha avy amin'ity taona ity dia sitraka fahagagam-panotronana avy aminao satria amangy anay ianao vaofainy amin'lanitra ny tanora resy lahatra ianao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompo androany sotrany amin'ny fotoana androany sotrany amin'ny kasika androany sotrany amin'ny voninahitra tromosio ny fiainanay androany makasitraka jesosy io lehibe no ka mendrika io dia rainay indrindra dia rainay mandrakizay tompony anaranao amen hitanareo ne Jehovah ka heronareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen sanao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo amen misaotra tompoko